Manantra ny araba mba ampirarintsonareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Nandalo tany Mieritseatosika sy Arivomamo androany ny Flot national ny antoko tiako Madagasikara Andriamato Marc Ravalomanana. Nisongadina tamin'izany fa vahoaka liana amin'ny fampandrosoana ny vahoaka any amin'ireto toerana ireto ary tao anatin'izany ihany koa no nanamafisana fa izany antsoina hoe antoko tiako Madagasikara izany dia atoko matanjaka sady manana ny antsoina hoe etika. Horahantsika vetrany ny momban'izay. Mieritseatosika sy Arivomamo no nandehanana ny Flot national ny tiako Madagasikara Andriamato Marc Ravalomanana androany. Niaona tamin'ny vahoaka tany amin'ireo toeran'ireo ny tenany ary tamin'izany no nahatsapana fa liana amin'ny fampandrosoana ny vahoaka ny Mieritseatosika sy ny vahoaka ny Arivomamo. Tsapako hoy ny Flot national ny tiako Madagasikara Andriamato Marc Ravalomanana fa malahelo ianareo tamin'ireny voka-pifidianana farany teo reny. Saingy na izany na tsy izany dia fotoana entina indrindra izao anehoana fa antoko matanjaka ny tiako Madagasikara ary tsy foana ihany koa ny fanantenana. No mafisan'ny Flot national ny antoko tiako Madagasikara ihany koa nandritra ny feonany tamin'ny vahoaka ny Mieritseatosika sy Arivomamo fa izany antsoina hoe tiako Madagasikara zany dia atoko manana ny antsoina hoe etika sy ireo mandrafitra azy. Nampafantarina sy no mafisana fa Andriamato Rodin no listra voalohany kandida solombavambahoaka atolotry ny Team K25 any amin'ny distrikany Arivomamo. Andriamato Faly kosa no listra faharoa. Va taoriana ny fampafantarana ireo kandida izay atolotry ny Team K25 tao amin'ny distrikana Ambatolampy dia niazo ny distrikany Tamfotsy avy hatrany ny delegation'ny Rodben'ny Mpanangana omaly io. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tao Ambomandrosoary fa Andriamato Randriamampianina Ramilson izay solombavambahoaka teo aloha ihany no mitarika ny listra ao amin'ny distrikany Tanfotsy. Germain no menjanahary no tany toerana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Taorin'ny kabary sy ny fanazavana momba ireo kandida izay atolotry ny Team K25 tao amin'ny distrikany Ambatolampy izay nataony filoam-panorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamato Marc Ravalomanana dia nisy ny fidinana ifotony izay natao ny fampitafana tamin'ny vahoaka tao antoerana. Nanotrona ny filoam-panorona ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana tamin'izany ny sekretera general ny antoko Ramatoa Olga Ramalason sy ireo kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Nisy ny fanararaotana ny fampafantarana ireo kandida raha teo ihany koa ny fianoana ny fitarainan'ireo poniny ka isan'ny voaresaka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sosialim-bahoaka toy ny sakafo. Nalaina ny tsaraka ny rehetra nandritra ity fotoana ity samy naneo ny narary azy tamin'Andriamato Marc Ravalomanana avokoa ireo poniny. No mafisy ny famiavaka ny kandida izay atolotry ny Team K25 ireo amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao ka tokony ahisafidy ny malagasy. Raha teo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ponina tao amin'ity distrika ity anefa ny adidiny ny fa 7 ny volana May ho avy izao. Taorian'ny tao Ambatolampy dia niazo avy hatrany ny tanàna Ambomandroso ny filoam-panorona ny antoko tiako Madagasikara sy ireo delegasion niaraka taminy. Nampafantarana tamin'izany ny kandida izay atolotry ny Team K25 ao amin'ity distrika ity. Ny solombavambahoaka teo aloha Randriamampianina Ramilson no mitarika ny listra izay mitondra ny larana fahaefatra ao anatin'ny bileta tokana. Tonga tia zany zao anolotra nareo indray alay kandida izay ao amin'ny solombavambahoaka dia Andriamatondrina ty Bob patanao Bob azy Bob ty Bob. Nanamafy kosa ny kandida fa tanjona ny isiny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanaovana lalàna izay miaro sy mifanaraka amin'ny etetam-bahoaka. Isan'ny laharam-pahamehana ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny masom-boly sy ny fiompiana ao amin'ny ity distrikana Tanfotsy ity. Mitoy dia ny Rodben'ny Mpanangana amin'ny fitetezana ireo faritra maro eto Madagasikara. Misy ihany koa ny fizarana ny gazetin'ny Mpanangana mandritry ny fotoana. Ilaina ny solotenan'ny vahoaka eny amin'ny ateny miram-pirenena anao lalàna araka ny etaeta sy ny tombotsoany daholobe ary anaramaso ny asan'ny gouvernemanta hoy Andriamato Marc Ravalomanana. Fa ny solombavambahoaka teo aloha Randriana Antenaina Olivier Anthony na José no mitarika ny listra atolotry ny Team K25 ao amin'ny distrikany Antsirabe faharoa
amin'ny fiantrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tonga tany toerana ny rodiben'ny Mpanangana notarian'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Rimatoa Marka Ravalomanana sy ny fanohana ihany koa tamin'ny candidat solombavam-bahoaka izay atolotry ny team K25. Tany toerana Germain Nomenjanahary sary ny Mathieu Princy. Isan'ny nampafantarana tamin'ny fomba ofisiely androany ihany koa ny candidat izay atolotry ny team K25 ao amin'ny distrikany Antsirabe faharoa amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Ny fanaretsaka tanteraka ny mponina tao amin'ny fokotany Ambohibary Sambaina nandray ireo délégation ny rodoben'ny Mpanangana izay notarian'ny filoha sady mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Marka Ravalomanana. Ankoatra ny fampafantarana ireo candidat dia nisy ihany koa ny fanazavan'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara izay nitarika ireo délégation tany antoerana ny antsoina hoe politika izay midika mazava fa fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny hevitra. Ny solombavam-bahoaka teo aloha zao zay ihany moa no mitarika ny lisitra ao amin'ny distrikany Antsirabe faharoa. Manolotra José amin'ny fomba ofisialy hoe iza no candidat official José. Miaraka amin'io iandra deuxième liste azy ihany. Io izy io pataloha tsara eto. Aty anankiroa ny candidat ataontsika podro. Raha vao amiray ina tsara zay no resavy solidarité. Tsy te hita vahoaka na Mbovary na district Antsirabe faharoa vao fitaka ao. Mahita zay lalana izorana mahafantatra tokony atao. Reo ny candidat ny tiako Madagasikara, ireo no mahazo mitondra an'le faneva, ireo mitondra fanevantsika, ireo manao ny hira atsika, ireo mitondra an'le logo le hoe tiako Madagasikara iny. Sika zany irahina be rodobe Mpanangana dia politika hevitra asa anasaovana vahoaka. Zao fanarahana tsy hamitaka an'ireo vahoaka reo mihitsy ary ianareo tsy aresy lahatra andravana zay ihany ny tanjoko hoe mba hahatonga amin'ny fiainan'ny olona iova mba tsara azy. Nanamafy ireto candidat izay atolotry ny team K25 ireto fa tarigetra ny iaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy izay isan'ny imasony ny antoko politika izay nanolotra azy ireo raha teo. Dia isorana indrindra ndray aman-drenitsika isorana dada nametraka fitokisana amintsika rehetrarehetra. Nametraka anay ireo ho candidat ao amin'ny tiako Madagasikara. Ny fanotrana avokoa ireo candidat ho solombavam-bahoaka izay atolotry ny team K25 ao amin'ny faritra Vakinakaratra nandritra ity fotoana androany ity. Tsy miova ny tarigetra dia ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fanaovana lalàna eny amin'ny anteny meram-pirenena. Ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana momba ny fanampahan-kevitra samirery zany zay nataon'ny filohan'ny Repoblika izay mieritreritra hoe anova ny lalam-pandrenana dia aneo ny heviny ny hetsika roy androany. Nankasitraka io adidy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana io ny teo anivon'ny roy ary ankoatran'ny izay ihany koa dia mamerimberina ny tokony anarahana hatrany ny lalàna eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Nokianiny teo anivon'ny roy ihany koa ny fihetsika ny seni. Ndeha arahantsika ny momba an'izay hoentin'ny Edena Elia sary ny Mathieu Princy. Samy nahita avokoa ny rehetra fa tsy manaraka ny lalàna ny fanapahan-kevitra samirery no raisy ny filohan'ny Repoblika anatanterahana ny fitsapakevim-bahoaka entina anovana lalam-pandrenana ny 17 Mey izao. Nombon-kevitra tanteraka tamin'izany ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary namoaka didy ny tsipaka io fanapahan-kevitra io. Isan'ny nanaitra ny sainy be sy ny maro ity fihetsiky ny HCC ity ary nankasitraka izany ny hetsika roy. Miarahaba ny fanehoan-kevitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana HCC tao anatin'ny fahaleovantena izahay izay manazava fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izany fampiarahana fifidianana solombavam-bahoaka sy fitsapakevim-bahoaka momba ny fanitsiana ny lalam-pandrenana izany. Tsy fahefan'ny filoham-pirenena irery velively ny fanovana sy fantsiana ny lalam-pandrenana fa tsy maintsy mandalo ny fankatoavan'ny antemimera. Noho izany tsy maintsy miandry ny fipetrahan'ny solombavam-bahoaka voafidy. Dingana tsy maintsy lalovana alohan'ny anaovana fitsapakevim-bahoaka momba ny fantsiana ny lalam-pandrenana ny faneken'ny farafahakeliny 3 ny mpikambana ao amin'ny antemimera rototo arak'ireo fipetra tokony arahana mifandraika amin'izany. Raha toa ka toraka voninkazo no azon'ny HCC
tany amin'ireto firaisamoam-pirenena ireto tsy kera sy fanomezan-tsindry amin'ny tsy fahaizana miasa kosa no azon'ny seni avy any amin'izy ireo. Mikoropaka sy maika ny seni ary tsy nanaja sy nanamafy ny fomba fiasany efa nety teo aloha ka mampanontany tena hoe tsy fahaiza manao ve sa tsy mahazaka ny tsindry isan-karazany miatra aminy seni. Seni indray no nampiseho fihetsika sy fomba fiasa mamparefo ny fahaleovantenany ka ampitombo ny tsy fitokisan'ny vahoaka sy mipetrehatra hafa aminy. Mino izahay fanana fahendrena sy fanetretena ny seni ka hitondra fanazavana sy fialantsiny ampahibe maso ary fanatsarana no ireo fihetsika sy fomba fiasa tsy matotra nisy teo amin'ny fitantanana ity fikasana anambatra ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fitsapakevim-bahoaka ity. Takin'ireto firaisamoam-pirenena ireto ny ampanarahana feno ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena amin'ny fanitsiana ity lalam-pandrenana ity. Tokony andray anjara avokoa ireo mpiantsehatra sy ankolafy samihafa mba hisitrahany ny zo fototra mahaolona eo amin'ny fitondrana sosikevitra momba io fikitiana ny lalam-pandrenana io. Androany no nanao izao fanambarana izao izy ireo tetsy Antanina renina. Eo amin'ny fiatrehana sy fiomanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho resantsika amin'ity vaovao manaraka ity dia mitohy hatrany ny fidinana ifotony ataon'ny kandida atolotry ny Team K25 izay ao amin'ny distriktan'ny Avaradrano. Ireo kandida mo dia tarihan'ny Jery Randrembolaina amin'izay hoe fifidianana solombavam-bahoaka izay. Ny tao amin'ny kominy Manandrina Avaradrano no nandehanan'izy ireo tamin'ity androany tolakandro ity ary dia niona tamin'ny fokon'olona tao amin'ny kominy Manandrina Avaradrano izy ireo. Ndeo arahantsika avy hatrany ny momba an'izay teo amin'ny fanadihadiana nataony Laurette Berton tany an-toerana sary ny Manora Andriamalala. Fampahafantarana ny kandida natolotry ny Team K25 ho fidina ho solombavam-bahoaka amin'ny 17 ny volana Mey izao no antony fidinana ifotony nataon'ireo kandida. Nanatanteraka izany tao amin'ny fokotany vitsivitsy ao amin'ny komina Manandrina Avaradrano ny delegasion'ny kandida avy amin'ny Antoko Tiko Madagasikara izay ho fidina ho solombavam-bahoaka ao anatin'ny distriktan'ny Avaradrano. Ny lisitra faharoa Andriamato Aja Andrianantsifonantsara no nitarika izany sady ny solotena ihany koa an'Andriamato Jery Rambolaina lisitra voalohany natolotry ny team ao amin'io distrika io. Mahalina ny olona ity dia ny isin'ny poste avancé amin'ny tsy fandriam-pahalemana satria raha mandinika nareo tambary manodidina an'ity tanàna ity dia eo koa fotodrafitrasa izay tena tsy misy mihitsy ny lalana moa dia tena ambany dia ambany ny fotodrafitrasa toy ny jiro koa sy fisotro rano madio dia manahirana mponina na misy tambary ary sarotra ny trandrahana an'ilay rano fa tsy rano madio no azy fa ranom-potaka. Tena nidinana androany dia ny fidinana ifoto misy aty amin'ny Manandrina aty ambany vohitra lalina aty satria diso anantenana ilay olona teo aloha tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika teo. Dia izany no nahatonga anay hoe andao hidiny ifoto mihitsy aporisika ny olona andatsabato amin'ity fidinana fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ho an'ny mponina ao amin'ny komina Manandrina Avaradrano dia ny fotodrafitrasa no tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka fa eo ihany koa ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka izay isan'ny teboka lehibe voarakitra ao anatin'ny manifesto ary masony Antoko Tiko Madagasikara raha teo. Zava-dehibe tokoa ny fandehanana mifidy amin'io 17 ny volana Mey io daty izay anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena ka dia samy efa miomana amin'izany ny rehetra dieny izao amin'ny fanomanana zany sy fandaminana ny fandaharam-potoana hiatrehany izay fifidianana solombavam-bahoaka eto amin'ny firenena amin'ny 17 Mey izay. Fa tsy manao ambanin-javatra ny sosialim-bahoaka ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny Team K25 ao amin'ny boriboritany fahaefatra tarihan'ny Rambosalama Emilien. Ny fokotany ny Ampefilo Ambodirandrano no notsidiany androany. Ndeo arahantsika vetrany ny vaovao momba an'izay. Tsy diso anjara ny fokotany ny Ampefilo Ambodirandrano tamin'ny fandalovan'ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny Team K25 ao amin'ny boriboritany fahaefatra lisitra tarihan'ny Rambosalama Emilien tamin'ity androany ity.
teo ihany koa moa ireo prailista aminy ny tafa sy nambafantatra ny mponina teny amin'ny fokotanina ampefiloam-bodirano izy ireo fa izy ireo zany no kandida solombavambahoaka atolotry ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany faefatra nahazo tsodrano raha teo tamin'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny maha kandida solombavambahoaka na ny Ramboasalama Emilien avy amin'ny antoko tiako Madagasikara dia tsy ho ataony ambany zavatra mihitsy ny resaka sosialy izay voarakitra teo anivon'ireny manifesto ireny ary araka izany nisy ny fizana fahasalamana sy fanomezana fanafody maimaim-pona ho an'ireo mponina tao amin'ity fokotany ity izay misa 200 mahery niarahana tamin'ireo ampiara-miombonantoka sy dokotera mpitsabo ankoatran'izany teo ihany koa ny fijerena ny olana mahazo amponina ao amin'ny fokotanina Ampefiloam-Bodirano eo ohatra ny rano izay miakatra rehefa tonga amin'ny fahavaratra nampanantena ny kandida Ramboasalama Emilien fa ametraka ny antsoina hoe station de pompage mba ho fanalana fasiaranana mponina ao an-toerana rehefa tonga amin'ny fahavaratra maro ihany koa ireo mponina no miaya fa ho arodana ny tranon'izy ireo nilaza ny kandida solombavambahoaka Ramboasalama Emilien tolotry ny ity Makavaintsainky ao amin'ny boriboritany faefatra fa hiady mafy sy ao andamosy ny vahoaka trany izy anohitra amin'ny fandravana amin'ny tsirariny izay atao amin'ny vahoaka fa anisan'ny makarary ary resaka fandidanana trano a dia za zao hiaro anareo amin'izany a fa tsy tandrozana io lo io a matona ataoko ohatran'izao a dia ho hitanareo fa tsy maloma vandivandy io a fa ny zavatra teneniny a dia mazava be ohatran'io a mazava ohatran'io a velotro ndre mandeha mazava ohatran'io a ary ny olona misola aloha ohatran'izao a tsy olona mavandivandy fa olona ray aman-dreny fa mito ihany koa ny fanampinan'ny vahoaka eny fotony izay ataon'ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy izany androany dia teny amin'ny fokotanin'ny Imamba teny Soavimasoandro no nandehanan'izy ireo ny kandida solombavambahoaka atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy moa dia lisitra tarihan'ny fetra arahany 9 zay no afantaran'ny besinimaro azy ireo teny an-toerana Lorette Berton teo amin'ny sariny Manu Randriamalala no amafisin'ny fetra sy 9 izay kandida ao amin'ny lisitra natolotry ny antoko tiako Madagasikara fa tsy azo zahavam-poagna ny fahasahiranana tena mianjady amin'ny vahoaka eny fotony efa fanao hatramin'ny ela ny manampy ny olona eo amin'ny lafin'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fitsaboana maimaim-poana amin'ny tety fokotany karakarain'ny kandida team ao amin'ny boriboritany fahadimy androany marandray dia nomena tombony manokana ny ankizy zanaky ny fokotany Imamba ao Soavimasoandro tamin'ny alalan'ny fizarana sakafo toanainy tafiditra ao anatin'ny vinam-piarahamonina no volavolain'ny antoko tiako Madagasikara raha teo izany izay nanolotra azy roa lahy ireto tadio tsara fa nanana ny vinanasany ny filoha tamin'ny izy latsaka filoham-pirenena reny ka na dia hoe tsy napetraka amin'ny filoha ary ny président Marc Ravalomanana izahay kandida dia mitondra ny manao fanilomiampita zany ny programanasany filoha Marc Ravalomanana dia ny sosialim-bahoaka aloha zany hoe zay zavatra tonga dia mahakasika ny vahoaka vetrany toy ny hoe fahasalamana zay mahatonga anay manao reny fitsaboam-pahasalamana mitety fokotany reny dia ihany koa ny resaka hoe tohan-tsakafo satria ao anatin'le manifesto hoe tokony mihinana sakafo ara-dalàna sy ampy avokoa ny vahoaka malagasy rehetra ka tandindro ny zavatra tandindro ny asa zay ho ataonay rehefa tonga somatsara ao amin'ny antemeram-pirenena izahay satria izahay dia anolotra tolo-dalàna hiaro ny vahoaka madinika sy hitsonjo manokana ny sosialim-bahoaka tsara ny mampatsiahy fa tsy misy kandida hafa nahazo tsodrano tamin'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ho fidina solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy io afa-tsy izy roa lahy ireo ihany tsy misy kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara ary nahazo ny tsodrano ny président Ravalomanana afa-tsy izahay ireto ihany ka raha misy any ambadika any na amin'ny anaran'iza na inona antony lazainy dia mpisandoka mpisoloky izany olo zany ary azo enjehana araka ny lalàna tsy mbola fotoana fampelezan-kevitra moa zao fa mbola fotoana fotsiny ihany fampahafantarana hoe iza ny kandida natolotry ny atoko iza ny kandida natolotry ny fikambanana tatsy ka dia tiana mafisiny zay hoe izahay ireo ihany ka raha mbola misy manao an'izay dia aloha mailo isika
mitandrina na mifampiantso aminay na manatona raha misy fisalasalana any amin'ny QG tsika any Belera. Eo amin'ny vaovao ny finoana kosa misy ifandraisany amin'ny fanabeazana ny ankizy dia manana ny anjara toerany lehibe sy andraikitra tena goavana eo amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy ny mpampianatra sekolelady. Nisy ny fampiofanana ny mpampianatra sekolelady ireny foibe FJKM tao amin'ny fitandremana FJKM Philadelphie Ambatolampy. Nandalo tao amin'izany fampiofanana mpampianatra sekolelady izany. Andriamato Marka Ravalomanana hoarantsika avy hatrany ny momban'izay. Tonga eto Ambatolampy indray aho hiaraka amin'reto mpampianatra sekolelady reto. Fantatro, hitako ary tsapako fa tena manana fandava tena lehibe anareo fanetreteny. Ka dia ny voalohanteny ny fisaorana an'Andriamanitra na nomezany olona manana zany fahavononana aneo amin'ny fitiavana azy zany satria hoy izy hoe raha ty ay anareo ay nareo mpampianatra tsara izy. Mpampianatra manana fandava tena manana fitiavana ianareo ary oka ny fitiavana tsy amin'ny fiatsaram-belatsy ary azony tsara ny tsara azony mafy ny tsara mesa tsara mesa mafy ary mesa aingana. Tsy mora ny asanareo mpampianatra sekolelady satria araka ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao raha ohatra tsika ty hanana zany hoe FJKM tena manana maizy azy zany tena mijoro amin'ny finoana mijoro amin'ny fahamarinana ary say ho vavolombelona dia ianareo zay ianareo ny clé ianareo no mampitan'izay ary raha ty hananareo taranaka firenena vanina isika toany ny mpampianatra sekolelady fa manana fandavatena reo. Eo amin'ny vaovaon'ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy azo atao ambaninjavatra ny fanasana ny trano eto Iarivo. Maro amin'ny fanontaniana mipetraka ny aminy hoe mba firy marina moa ny trano eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity ahoana ny momba ny lohatrano sy ny sisa sy ny sisa. Misy ary ny fanasana ny trano ary eo ihany koa ny hoe boky trano ary ny boriboritany fahadimy aloha no natao filamatra na le atsotsika amin'ny teny mahazatra hoe natao pilote. Toy izao avy hatrany ny tsara ho fantatra momba an'io. Manao ezaka amin'ny fanasana ireo trano eto an-drenivohitra ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny. Arak'izany dia misy ny bokitrano izay nozaraina manerana an'ireo fokotany 720 tao anatin'ny boriboritany fahadimy ny volana aogositra 2024 ka hatramin'ny febroary 2024 lasa teo. Fantatra fa ny boriboritany fahadimy no natao filamatra amin'izay resaka bokitrano izay. Mahatratra 7,3 alina teo ny bokitrano izay nozaraina tao amin'ity boriboritany ity ary mbola ny 20,000 ihany hatreto no namerina an'izany. Teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay misy ny biro miandraikitra an'ity hetsika ity eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra na ny DMR. Ny tanàna Antananarivo zany dia manao ezaka ho fanasana ny trano eto amin'ny tanàna Antananarivo arak'izay voafaritry ny lalàna dia nanao fizarana boky teny anivon'ny boriboritany fahadimy ny commune nanomboka tamin'ny volana août 2018 izay nifarana teo amin'ny février 2019 teo ny fokotany rehetrarehetra zany voazara boky avokoa zay. Ity boky ity no atao hoe bokitrano voavoalohany eto Madagasikara izy ity satria ny commune Antananarivo no manomboka azy dia ny antony ho zaraina bokitrano mba ho voaisa avokoa zany ny trano rehetra ary anana mari-pamantarana na atao hoe identification izay misy numéro. Ny trano ray zany dia manana boky ray dia ilay boky no atao hoe bokitrano kara-panondro misy ny mombamomba ny trano sy ny tany ipetrahan'ilay trano eo amboniny dia voarakitra ao anatin'ilay bokitrano ny fehezan-dalàna aloha araka ny teneniko teo lalàna no maniraka ny commune nanao an'izany azy zany anisa dia misy andinin-dalàna efa voasoratra amin'ny teny malagasy amin'ny teny vahiny. Akoatran'ny izay dia azo ambara fa kara-panondro ny trano mba anatanterahana izay voalazan'ny lalàna momba ny etra-drano sy ny etran-tany, ny lalàna momba ny tanan-dehibe ary indrindra ny tsy maintsy anaovan'ny mponina fanambarana isan-taona momba ny trano sy ny tany eny anivon'ny sampandraraha-panjakana. Ity bokitrano ity ihany koa dia natao indrindra anamafisana ny fisian'ny tany sy trano amin'ny fotoana anaovana fahansana ary mirakitra ny andinindininy momba an'izany.
takiny ny komuna Antananarivo renivohitra ity boky ity rehefa misy ny fikitiana atao amin'ny laitrano ohatra ny hoe ny fanavaozana, ny fanitarana na ihany koa fandrodanana sy fanatsarana. Fataoriana ny fahavitan'ny fetin'ny Pasika dia nisan'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny kianja fanaovana volley sy baskety tetsy Mahamasina ary dia nanatanteraka an'izany fanadiovana sy fanatsarana izany ny teo anivon'ny sambana ramosana ny kolotsaina sy ny fiainam-piarahamonina eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra dia ho arahantsika vetrany ny momban'izay hoe asa natao izay. Tsy natao ambanin-javatra ny fanadiovana sy ny fandokoana ny kianja filalaovana baskety sy volley etsy Mahamasina taoriana ny navitany ny fetin'ny Pasika. Ny avy eo anivon'ny sambana ramosana ny kolotsaina sy ny fiainam-piarahamonina na ny DCVC eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra no nanantanteraka ny asa nanomboka ny 13 ka hatramin'ny 14 aprily 2024. Nandritra an'izany dia nisy ny fanapahana aloha ny bozaka sy ny lobolovo nanatsara sy nandoko ihany koa ny toerana filalaovam-baolina. Fanaovana ny marquage ny terrain de basket eto amin'ny kianja annexe eto Mahamasina. Izany dia ao anatin'ny asa tokony ataon'ny komuna urbaine Antananarivo izay atao anatin'ny sampandrara ny kolotsaina sy ny fiainam-piarahamonina DCVC eto amin'ny komuna urbaine Antananarivo izany. Iarahantsika malala moa fa nisy ny fety teto tamin'ny alatsinain'ny Pasika. Aorianan'izany moa tsy maintsy misy ny fanadiovana nanadio tanteraka izahay voadio niaraka tamin'ny pompier ny sampeur pompier zany no nanampy anay teto nanondraka n'ity terrain ity satria somary be olona ihany teto dia nisy ny loto sy zavatra tokony ho fafana ary tao ihany koa ny BMS izay nandraraka ny fanafody nentina nanadiovana ny manodidina ny kianjaka dia isorana manokana eto izay nandray anjara tamin'ity fanadiovana sy fanatsarana ny eto amin'ny kianjany Mahamasina ity. Eo amin'ny vaovao fandraharana kosa efa mihamaro amin'izao fotoan'izao ny vehivavy no miditra an-tsehatra eo amin'ny fandraharana ny fitantanana orinasa sy ny manodidina an'izay hoe fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay. Mpandrahara 20 ary no nisitraka ny fiofanana avy amin'ny fikambanana antsoina hoe Clair de Lune nandritra ny 4 andro ary izany dia ho fampitombona ny traikefa eo amin'ny mpandrahara izay te hivoatra sy te handroso amin'ny lalindalina kokoa eo amin'izay sehatra izay te ampivelatra ny orinasany mazava loatra ary dia tsara ny manamarika izany fa tena zava-dehibe tokoa izany fampivelarana ny fahaizana eo amin'ny fandraharana izany. Nisy ary ny tsara ho fantatra momba an'izay tetsy Ambatonakanga tamin'ity androany ity vaovao tanterin'ny noro fitiavana sarin'ny Erzo Rajaonarivony. Efa manomboka maro ny tanora malagasy no liana eo amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Noho izany indrindra kion-dalana iray ahafahan'izy ireo mampivoatra bebe kokoa izay sehatry ny fandraharana izay hanifirosoana amin'ny fiofanana. Izany indrindra no antom-pisian'ny fikambanana iray Clair de Lune mampanao fiofanana ho an'ireo mpandrahara liana te hampivelatra ny orinasa madinika. Fiofanana mandritra ny 4 andro ho an'ny mpikambana 20 mpandrahara tato aminay mikasika ny paikady entina mpandrosoana ny fitantanana ny orinasa madinika micro petites et moyennes entreprises. Ny tanjona moa dia tokana araka nazavain'ny proclamateur hoe fampivoarana ny sehatra tsy miankina amin'ny lafin'ny fandraharana dia izy 20 mianadahy dia nahazo an'izay fiofanana izay ahafahan'izy ireo mampandroso ny orinasa madinika tsy hijanona fotsiny amin'izao. Tsara ny mampafantatra fa anisan'ny fikambanana misehatra eo amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina ny Clair de Lune. Tafiditra ao anatin'izay ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Ka ny fampivoarana ny tanora ny tena laharam-pahamehana ho azy ireo. Ny fikambanana Clair de Lune Madagasikara dia fikambanana iray tsy miankina miasa ho amin'ny fampivoarana sy fampandrosoana fiarahamonina amin'ny sehatra maromaro toy ny fanabeazana sy ny fampianarana, eo ihany koa ny fampandrosoana ny vehivavy sy ny tanora, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanomezan-danja ny zon'olombelona ary amin'ny alalan'ny foto-drafitr'asa ihany koa. Nisokatra tamin'ny taona
enambefolo sy roa arivo izahay ary eo amin'ny telopolo eo ny mpikambana amin'izao fotoana izao mikendry hatrany ny fampandrosoana izahay indrindra fa ny tanora isan'izany ny antony ity fiofanana androany ity izay nitohanan'ny vondrona eoropeana na procom feno ankoatra izay misokatra amin'ny fiarahamiasa rehetra amin'ny orinasa izay liana amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny fiarahamonina malagasy ny fikambanana araka ny fantatra androany dia izay ihany koa no namarina ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko